fiainantsika sy ianao miarabanao ny anaran'i Jesosy tonga soa ny feonam-piaina ohatrany hoe somary avoavo izay ty zavatra ty zako hoe foy fa tazanao ihany any tazanao mihitsy atao anatin'ity mahafinaritra be mampiasa azy kanefa somary avo izy fa tsy manino dia tonga sy ianao misy androany izy nga izy vonanatrika feonam-piaina ohatr' izay nekany afaka manangan-tanana ohatr'izao faly be izay mahita anareo dia tiaka mafy izay miaraka fandraisanareo fa miaraka amin'izay amin'ny Facebook rehetra koa manaraka amin'izao fampianarantsika izao mivantana azadonoina fa afaka averinao jereny ny fampianarantsika efa misy alefantsika ny amin'ny YouTube koa ny fampianarantsika amin'izao raha tsy diso a tiana fanantenana ny tapenao amin'ny YouTube dia misy efa misy fampianarana maromaro any dia fampianarana fianam-pianatra no avaditsika makany dia afaka jerena bebe koko ina zao ny resantsika androany ivavaka alotsika dia hiditra miloha hevitra ianarantsika makafy makatoan' Jesosy na dia ho faty azy na olabe da ivavakary Andriamanitra renay indreto izahay manandratra ny voninahitra ao miaraka misaotranao ny amin'ny fotoananao anay hiaraka hiaino anao anio tompo mitenena aminay mitsy an'ity ampanginina amin'ny anaranao izay feo manelingelanay rehetra tsy handrenesanay ny feonao ilay sofina mitsinao ko niforanao mba afaka mahenao izay tianao hoeninay zahay misaotra miasa aty anatinay rehetra dia mitenena aminay ao anatin'ity fampianaranay ity ianaranay mity tahaka anao Jesosy ny anaran'i Jesosy amen. Vetikely amin'izay tsara kokoa ny feo zay amin'ity taona ity isika sy ianao miainga tany amin'ny apokalipsy 2:20 ny tenin'Andriamanitra hifantohantsika apokalipsy 2:20 ilay fomba andresentsika ny devoly sady mpamitaka no mpiampangatsika ay moa efa nisy zavatra anankitelo ny tenen'ny tompo amintsika hoe ary izy aloha na resy azy ny amin'ny rano zanak'ondry sy liteny filazana azy ary tsy nakamaminy ainitsony izy na dia mifaty azy ndao hoe raha tsika senao mivety indray mandeha aloha inona tsara ny fanambotsika senao ny taona ity hoe ahoana tsara izay makafy makatoan'i Jesosy na dia mifaty azy mandritra ny 5 herinandro tsika senao ahoana moa ny fomba akafizantsika makatoan'i Jesosy raha tsy fantatritsika koa izay zavatra tenenin'i Jesosy amintsika ao anatin'ny vanim-potoanany karentsika nanomboka tamin'ny 14 febroary raha tsy diso any nanomboka ny karena miomana ho amin'ny fiatrehana ny pasika zantsika dia ao anatin'izay mihitsy koa no andeha hianarantsika mandritra ny 5 herinandro mialohan'ny pasika hianatra ny zavatra ny tenenin'i Jesosy farany tety ambonin'ny tanitsika alaitsika ny filazantsara soratany Jaona zany any amin'ny Jaona 7:20 anomboantsika azy amin'ity androany atrary amin'ny 7:70 no ianarantsika alohan'ny hidirantsika amin'ny herinandro masina dia mianatra ny ora farany afatrafatra farany napetraky ny tompontsika
afahantsika makafy mankatoa azy. Ka amin'ity zany tsika senao dia hiainga ao amin'ny jaona toko 7:20. Raiso ny baibolinao dia jerentsika jaona toko 7:20 ny andininy rehetra ao anatin'izany fa alefantsika tsikelikely. Dia ny teny ny loha-hevitra iarahantsika mijery rehefa eto am-pamakinan'ity tsika dia ny hoe ndao hianatra hitia toan'i Jesosy. Mianatra mity toan'i Jesosy. Vonona ianao ve jaona toko 7:20 no raisitsika hianatra ity toan'i Jesosy. Misy zavatra anankifolo tiako zaraina aminao amin'ity an'ity fomba fitiavan'i Jesosy atsika dia hianarantsika makatoa amin'ny tompo ao anatin'izay tsika makafy makatoa azy. Atongotsika amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ary jaona toko 7:20 manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo anie ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Pasika satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray. Dia andao toizantsika miaraka hoe toyany ahoana hoany ary efa tiany azy amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Toizako anie ary raha mbola tao amin'ny fisakafoana hariva ary Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly saina rahateo mba hamadika azy. Sady fantatry Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no iverenany. Inona daholo ny zavatra raisitsika ao anatin'izany aloha amin'izao. Ny zavatra mariantsika eo anatin'ny mandalan-tsoratra masina io andininy voalohany sy fahatelo dia hoe miverina teneninao hoe fantatry Jesosy. Fantatry Jesosy. Fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao. Miresaka kely aminao an'ity jaona 7:20 ity aloha manambara an'ity avokoa sy ny jaona ihany manambara an'ity resaka hoe Jesosy anasa ny tongotry ny mpianany jerentsika izay rehefa avy eo. Fa ny filazantsara anankitelo dia samy manambara an'ity tantara manambara an'ilay ora farany niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany. Mila azonao sary an-tsaina tsara aloha izany. Teneniko anao kely ny amin'ny filazantsara anankefatra Matthieu, Marc, Luc. Ireo filazantsara io ny antsoina hoe filazantsara sinoptika. Tsy mitovy amin'ity filazantsara soratany jaona ity. Matthieu, Marc, Luc dia nosoratana mialobe. Dia efa any amin'ny 30 taona mety efa amataona ny taty aoriana zay vao nosoratana. Tany amin'ny taona 90 mahery tany zay vao nosoratana ity filazantsara nosoratany jaona ity niaraka tamin'ny boky ny Apokalipsy satria ray ihany moa ny mpanoratra an'izany. Dia i jaona rehefa mitantara izy dia mitantara ny tanjon'ny jaona dia atonga antsika hiny fa Jesosy mazava tsara no lalana makamin'Andriamanitra ary Andriamanitra Jesosy atonga antsika ino an'i Jesosy ho lalana ho amin'ny famonjena. Zay ny isan'ny tanjony jaona ao anatin'ny filazantsara soratany. Ny zavatra niseho jaona toko 7:20 ahitantsika hoe tadidinao ve zany tantarany jaona toko 7:20 zany Lazarosy nitsangana tamin'ny maty. Zay ny fahagagana farany nataon'i Jesosy. Akoatran'ilay nametaka ny sofon'ilay rangakely tapahany Peteriny ny sofony. Rehefa nisy an'iny dia avy eo ny jaona toko 7:20 herinandro talohan'ity jaona toko 7:20 ity ny zavatra miseho amin'ny jaona toko 7:20. Jaona toko 7:20 tena efa ora vitsy alina farany miainan'i Jesosy teto ambony tany. Ity manomboka eto amin'ny 7:20 hatrary amin'ny 7:20. Alaka misy alina zany zao ty tantara resantsika ity. Fantatritsika tsara rehefa hoe zany hoe afatrafatra faran'ny olona ho faty zany azonao tsara fa tena manandany zany dia zany no hianarantsika azy. Tsy kelikely mandritra ny 10 herinandro dia androany zany tsika senao miditra amin'ilay hoe
toko fahatelo ambin'ny folo. Hoy ato aminao hoe misy manambarany amin'ny hoe fantatry Jesosy. Miverimberiny zay. Fantatry Jesosy fa efa tonga ny fotoany. Ary amin'ny andiny fahatelo, fantatry Jesosy koa fa ndray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany. Ny zavatra sotontsika voalohany aloha, misaina an'ity Jesosy ity tsika satria hianatra hity toanazy tsika io zao. Dia ny fahalalana hoe kay mahafantatra ny zavatra rehetra ity Jesosy ity. Efa fantatrao zany fa tsy piatsika tsara mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Ny zavatra faharoa mariantsika ao anatin'io andiny io, le andiny voalohany zao teneniny hoe io Jesosy io rehefa tia dia tia ny azy. Teneniny hoe tia ny azy. Tia n'izao tontolo zao Andriamanitra. Tena tia n'izao tontolo zao. Zao natoko fahatelo zany hitantsika tsara eo an-tsenjery andiny fahaenina ambin'ny folo. Toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Tian'Andriamanitra zao tontolo zao. Fa mila azonao manokana fa io Jesosy io dia tia ny azy manokana. Tia ny azy. Teneniny eto ary rehefa tia azy izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ny tompontsika zany rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Inona ndikan'ilay hoe tia hatramin'ny farany? Tsy misy fetrany ary tsy manisy condition na fepetra fa tia hatramin'ny farany. Eo amin'ny andiny faharoa, rehefa mamaky an'ity ngamba ianao dia indraindray misaina hoe inona ny famaninana ny tantaraina ny momba ny Jodasy Iskariota. Hoe misaina ny hamadika amin'ny tompo. Ohatrany hoe tsy misy idirany loatra ilay andiny voalohany sy ilay andiny faharoa, fa tena eo mihitsy io ahafahantsika asianao mianatra n'ity Jesosy ity. Mariany tsara eo hoe i Jodasy dia efa nisaina, nomeny dia volisaina dia niraisiny izay saina izay hamadika amin'i Jesosy. Ity Jesosy ity tia na dia le fantany hoe tsy tia azy sy hamadika azy azy. Azonao tsara hoe mahafantatra ny zavatra rehetra ny tompo sainy tsara anie zany fantany tsara ny zavatra rehetra rehetra. Ao anatin'izay sainy izay nidirany tato anatin'ity jaolina 3:10 ao amin'ilay efitra ambony, tao amin'ny efitra ambony ohatry zareo tamin'io. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao dia ity miteny ny tompo hoe tia ny azy hatramin'ny farany ny tompo. Ianao ve? Ianao tia ve? Efa ny Jesosy ve ianao? Fa neny Jesosy dia tiany amina fitiavana manokana. Ianao ve efa ny Jesosy? Mamerimberina an'izany raha afaka mba tsy hahatonga anao mandeha lojika fotsiny hoe mpiaina RVM ianao, mpivavaka atsy ianao na mpivavaka roa. Fa azonao antoka ve fa ianao efa ny Jesosy? Hoy ato aminao hoe misy teboka anankifolo tiako hozaraina aminao amin'ity an'ity ohatry ny ahoana zany mitito an'i Jesosy. Ny teboka voalohany raisitsika dia izao. Io Jesosy io tian'izay nomen'Andriamanitra azy izy na izy na izy. Dia tsika asianao koa zany mianatra amin'ity ohatran'i Jesosy zany tsika amin'ity jaolina ity tiany nomen'Andriamanitra azy na iza na iza. Sainy tsara le film an'seho teto izy 12 no niditra no nasain'ny tompo nomanina le efitra ambony dia mipetraka tao zareo nihinana ny sakafo ny Pasika. Izy 12 ary Jodasy Iskariota tao anatin'izany. Jesosy tian'izay nomen'Andriamanitra azy. Isan'ny nomen'Andriamanitra azy ny Jodasy. Zay daholo ange sain'ny olona rehetra manodidina anao hoe misy karazan'olona amin'ny fiainantsika tiantsika mihitsy tsy azo soloina angaly tompo ty. Fa ohatrany manahirana miara-miaina aminy. Fa izao nomen'Andriamanitra antsika. Nomen'Andriamanitra antsika. Tsy misy nangataka ho tonga eto ambony tany se anie fa tonga tetontsika. Ary tsy hoe kisendrasendra na hoe tena ratsy vita na rangava tonga dia
olona mampime be daholo ny anay le fianakavianay tena diran'andro mihitsy tsy fantatro izay fomba hitenenana azy fa ny mazava dia itsy nolanjain'Andriamanitra tsara dia ireo ny zanak'isay dia iny ny dada sy mama dia ireo ny ray dapo le vady moa zany ianao mifidy an'ilay izy fa tena Andriamanitra mihitsy koa namela hoe iny le vady rysea nomen'Andriamanitra antsika ndao hianatra amin'i Jesosy tia izay nomen'Andriamanitra na iza ary rehefa hoe tia dia tia hatramin'ny farany zay tebokontsika farany ahoana zany hoe mitia tahaka an'i Jesosy tia hatramin'ny farany le tia angery rehefa ohatra ka mahafinaritra le olona tsy sarotra tokoa zay fa ndao hianatra amin'ny tompo tia hatramin'ny farany hitantsika eo anatin'ity texte ity mihitsy moa zay hoe tia hatramin'ny farany zay mbola any amin'ny jaona toko faharoapolo ary eritrereto hoe Jesosy efa teo amin'ny hazo fijaliana mbola misaina ny fijaliana efa tena faratapony fa mbola misaina ny reniny sy jaona izy mbola miteny amin'ny Maria izy hoe raha vehivavy idro ny zanakao dia miteny any jaona izy mbola misaina ny afo Jesosy hatramin'ny farany ohatrany ahoantsika senao mazantsika vao misy problema kely vao misy sakatsakana kely misy problema ty amintsika ty fa manahirana mihitsy tsy tafasaina ny hafa zany tsika teboka fahatelo ohatrany ahoana le hoe mitito an'i Jesosy tian'le olona tsy mendrika ho tiavina tia olona tsy mendrika ho tiavina le mitia an'le 1 amin'le atreo aloha mety tsy dia olana fa izao tsy hoe tsy dia olana koa azonao moa hoe tena mahafantatra ny zavatra rehetra fantatra ny tompo daholo ny filma iseho hoe andao azy daholo ireo rehetrarehetra ireo mipetranga ianao amin'ny toerany raha fantatrao zao raha ianao zao mahalala hoe rehefa mody anetra mahita olona anankiray ianao dia fantatrao ny ao an-tsaina hoe ty olona ty zao hoe fomba fisaina amiko zany ange ny fomba zany ny fahita amin'i Jesosy andreo olona rehetrarehetra hoe vakiana fotsiny daholo hitany tsara daholo hitany hoe tia amadika azy tia hiteny hoe tia tena Jesosy hatramin'ny farany mofatoanao mihitsy etsetreetsetra fantatra ny tompo le tena any ambadika rehetra fa dia Jesosy aloha ravaka dia tia olona tsy mendrika ho tiavina dia miara maka fanamby amin'izany tsika sy ianao le makafy makatoan'i Jesosy na dia ho faty azy tian'le olona tsy mendrika ho tiavina nao mandroso kely tsika sy ianao ary amin'ny anjely fahatelo hatramin'ny fahadimy arindray jereo ny baibolinao mamerina mamaky ny anjely fahatelo sady fantatry Jesosy koa fa ny ray efa nanombotra ny zavatra rehetra eo an-tanany ary Andriamanitra no niaviny sady Andriamanitra koa no iverenany dia nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lamba niarinaka lamba famahoana ka nisikinany ary rehefa vita zany dia napidina rano tamotavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany hoy ato aminao hoe ty zavatra tantarainy Jaona ty efa matonany be taty aoriana fa mahavariana be ny antsipria ny teneniny Jaona satria naninony tena zavatra tena nanoana ny mpianatra ty zavatra antsika sy ianao tsy mamaky dia miverina foana isan-taona rehefa herinandro masina mazana dia averina foana ty Jaona toko 17 ty matetika dia ohatrany hoe nanasa tongotry ny mpianany fa mila azonao tsara ny any ambadika zany matoka adidiny Jaona amin'ny atsipriany ohatr' izao le izy dia satria tena choqué-andry zareo mihitsy ty zavatra nataon'i Jesosy ty andraso ary aloha jerentsika mamerina miteny tsara zany tsika hoe fantatry Jesosy tsara hoe izy hitanao ny anjeny fahatelo
miteny izy hoe sady fantany koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra teo an-tanany. Fantatry Jesosy tsara fa manana ny fahefana rehetrarehetra eo an-tanany izy. Fantatry ny tompo tsara manana ny fahefana rehetrarehetra eo an-tanany izy. Kanefa nanao ny asa na andevo farany ambany. Mila tantaraiko anao tsara aloha ny kolotsaina jiosy tamin'izany vanim-potoana izany, ny fomba fiaina. Hitanao rehefa tamin'izany tsy misy hoe taxi be, tsy mbola goudronné ny lalana, mamovoka be ny lalana, mandeha tongotra, manao kapa dia mandeha tongotra ny olona. Ny fomba fatao rehefa andro fety zany ty andro ty fankalazana le nataony zareo. Niteny tamin'ny mpianany Jesosy hoe ndana zalahy mijery le trano ihinanantsika ny Pasika. Hitantsika any amin'ny filazantsara hafa zay fiomanana zay. Fa tao anatin'ilay fiomanana ity trano ty tsy nisy andevo tao anatin'ity trano ty. Normalement zany ny fiainana jiosy ao an-trano misy andevo mpanompo izay reny mpanompo reny manondra raha ao an-trano fa indrindra manasa ny tongotry ny vahiny, manasa ny tongotra hoe tonga ao anatin'ilay trano. Mila azonao tsara fa tsy ny andevo rehetrarehetra koa zany raha misy andevo maromaro ao an-trano dia ny andevo farany ambany no manasa ny tongotra. Any amin'ny filazantsara hafa rehefa miresaka ty tamin'ity fotoana ity mihitsy ny mpianatra no niady hevitra hoe iza ny lehibe amintsika. Tsaronao zay tantaraina any amin'ny filazantsara hafa Matthieu, Luka miteny an'izay avokoa, niady hevitra ny mpianatra. Tamin'ity zany tsisy andevo tao anatin'io toerana io dia miady hevitra hoe iza zany zao no tena lehibe amintsika rehetra, iza no tokony hanasan'ilay tongotra angamba zany koa ny any-tsaina any. Le paoziny zareo rehefa mipetraka ao amin'io trano io manao latabatra ohatran'ny paozina U le latabatra, table basy le hipetrahana rehefa fankalazana ohatran'io zany dia ohatr'izay le endrika. Table basy iva le toerana tsy mipetraka ambony seza zany fa ohatran'ny hoe mitsilay, ohatran'ny hoe matory dia mitezina ny tanana mitazona kihoatra zao amin'ilay fipetrahana. Ny dikany ny tongotra zany mifanakaikikaiky be niany. Azonao tsaina tsara le endrika tao anatiny. Zay mihitsy natadiavan'ny Jaona azy dia tantarainy amintsika amin'ny Antsipriana. Jesosy nitsangany Jesosy tamin'io dia lasa naka le rano nisikiny izy aloha dia naka an'le rano. Zay aloha dia efa gaga daholo ny mpianatra midira mihitsy angeo anatin'ilay saina ianao mahita hoe zalahy Jesosy ino ny atao tompo ty? Nitsangana ny tompo dia nanao an'izay. Hitanao mifanetretena, zay le ampianarin'ny tompo amintsika eto, nampianarin'ny mpianany, ampianariny antsika. Mifanetretena no porofony tena fitiavana. Mifanetretena no porofony tena fitiavana. Fa inona aloha dikan'izany manetretena izany? Aleo aloha alalintsika senao kely. Inona ny dikany hoe manetretena? Tsy any amin'ilay fitenenantsika amin'ilay fanetretena lehibe. Ny fanetretena lehibe no izakako aminareo an'izao. Iny afa teneniko anao tsy menana tsy tenenina n'iny ara ho afa indraindray mampiomehy satria ohatra indraindray tsy fanetretena zany any anatin'ny fonao any. Ny dikany hoe fanetretena se tasy aloha jerentsika senao tsara. Manaiky midina ambany mba hiakaran'ny hafa. Jesosy vonjeo ahoana manaiky midina ambany mba hiakaran'ny hafa. Ao amin'ny Luka 4:20 natao jerentsika senao ane le fifandirana niakatra tao anaty tantara io.
vakiko aminao manomboka any amin'ny fahaefatra amby roapolo dia hatreo amin'ny fito amby roapolo ny vakiko izao soratra ao lioka toko faharoa amby roapolo andiny fahaefatra amby roapolo manomboka mamaky. Misy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy atao hoe lehibe dia hoy Jesosy ny mpanjakan'izay Eglisa mampanompo azy ary izay mampanapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany nareo fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va, fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ndika le hoe manetry tena zany, hitanao le manetry tena mitenen'le andiny fahatelo tsara hoe fantatry ny tompo fa eo an-tanany ny zavatra rehetra. Ny manetry tena ravako dia tsy olona manambany teny, tsy miteny hoe iza moa zay za nge zao, tsy izay mihitsy Jesosy. Mitenen'le tenin'Andriamanitra tsara hoe fantany tsara fa eo an-tanany ny zavatra rehetra. Le tanany nametran'Andriamanitra ny zavatra rehetra iny no nanapa-kevitra hoe nitsangana, nisikina, nandraraka iny tanany iny mihitsy. Iny andikan'ilay izy izay le midina ambany. Midina ambany mba hiakarany hafa. Dia hoy ngako ianao tiana loza zany dia ahoana hitsakitsahany hafa eo zany? Rehefa fantatrao tsara hoe izy ianao dia fantatra hoe tsy manimba ny identité anao akory. Izany midina ambany zany. Ny olantsika sy ianao zany dia ohatra hoe za kosa ve dia nitaony an'izany. Ny olona zany dia ohatra hoe tsisy dikany mihitsy, fa ny dikanao zany no maizy azy anao ve zany dia miankina amin'izay hitenen'ny olona aminao, izay hitenenan'ny olona hoe ianao zao dia izay ve ianao, tsy izay angentsika fa tsika izay tenen'ny tompo amintsika. Tsika sy ianao anie olona sarobidy amin'Andriamanitra. Eto izao ny tompo lazaina hoe nomena azy eo an-tanany ny fahefana rehetrarehetra, ny zavatra rehetra. Fa ohatr'izany mihitsy koa ange dikany hoe ao amin'ny Jesosy tsika, eo an-tanantsika. Ny fahefana omeny tompo maomey atsika koa, niara-natsangantsika hoy ny Efesiana toko faharoa andiny fahaenina, niara-natsangantsika dia niara-napetraka. Tsy mahay manetry tena mihitsy tsika se raha tsy fantatrao tsara, raha tsy fantatritsika tsara hoe iza no tsika. Tsy ao amin'izay zavatra tenen'ny olona tsika no maizy azy atsika. Tsy afaka no mity normal araka ny andrasan'ny tompo mihitsy tsika raha tsy milatsaka midina any amin'izay fanetrentenan'i Jesosy zay. Nefa tsy tonga ao mihitsy tsika raha tsy azo tsika tsara hoe izy tsika ho aminy. Ao amin'i Jesosy hoy ilay filazan'ny Korinthiana faharoa toko fahadimy andininy faharoapolo. Korinthiana faharoa toko fahadimy andininy faharoapolo. Ambassadeur isika iraka solon'i Kristy. Azonao hoe dikan'izany? Tsy tadidiko na efa nataontsika teto fiona-piaino ny resaka an'izay ambassadeur zay. Zany ambassadeur zany mpiasa mpanjakana avo lenta indrindra zany. Mpiasa mpanjakana ambony indrindra. Zany hoe ambassadeur. Mitovy lenta amin'ny président-na république ake zany fiainy amin'ilay firenena ivahiny anany. Dia tsika senao olona nataon'Andriamanitra solo-tenany fanjakan'Andriamanitra. Au fonctionnaire tsika senao eto ambony tany. Fantatrao ve zany tsika? Rehefa fantatrao tsara zay dia zay ianao no midina ambany. Raha tsy fantatrao zay dia lasa mitaky amin'ny olona foana ianao. Satria ohatrany hoe maizy azy anao tsy maintsy indraindray ny olona dia miandry ny olona anao inona aminao. No mietry ny anjarantsika sy ianao. Ndika zany manetry tena raha avako hoe manao ny namantsika ho mihoatra ny tenantsika hoy ny Filipiana toko faharoa andiny fahatelo sy fahaefatra. Manao ny namantsika ho mihoatra noho ny tenantsika. Zany manetry tena izany dia
sy mitady ny zoako a tsy ny zoako no tazomiko, tsy misaina ny zoako a tsy misaina ny ilaiko a ary tsy misaina ny mety amiko a fa mihevitra izay ilainy hafa. Ay rehefa jerena trasana izy tena respect izato tiana le fijerin'izao tontolo izao azy ohatra olona resy zany fa ny fijerin'Andriamanitra azy zany no mpandresatra tsy misaina ny zoako a za kosa tsy misaina ny ilaiko a tsy misaina ny mety amiko a fa mihevitra izay ilainy hafa. Porofony fitiavana le fanetretena tsy afaka misy fitiavana le agape amin'ny tompo mihitsy tsika raha tsy mianatra an'izay. Tenen'ny Filipiana 4:5 hoe aoka ho ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, le saina manetry tena avelako ny a hisainako ny hafa satria fantatro loatra ny antom-pisiko a dia solo tena le Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Miantoka ny fiainako rehetra izy, tsy resy tsy maky mihitsy ary amin'ny sainany ianao vao misainany ahy satria fantatro fa Andriamanitra no misainany ahy. Izay fitiavan'izay ilay tiany Jesosy a aseho amintsika. Zavatra faefatra ary sy tombontsika ao anatiny iny ohatra ny ahoana izany hoe mity toan'i Jesosy. Ny mity toan'i Jesosy raha afaka a manetry tena, manompo an'ilay olona tiavina, manetry tena manompo an'ilay olona tiavina, mifantoka amin'ny ampandroso azy fa tsy mifantoka amin'ny tenako, manetry tena manompo. Ary hitanao tsara le hoe manompo a tena asana andeha farany ambany nalainy Jesosy ohatra nataony mihitsy. Zay le mianatra amin'ny tompontsika, manetry tena manompo an'ilay olona tiavina dia mifantoka amin'ny hampandroso azy fa tsy mifantoka amin'ny tenako. Zay lay mitia toan'i Jesosy, mifantoka amin'ilay hampandroso an'ilay olona. Inona ny tsara ho an'ity olona ity? Zany ny tany anatin'ny fon'i Jesosy. Raha tsika senao reny be problema be ohatran'i Jesosy teto hoe tena teo amin'ny faratapon'ny fiainana problema ngeny tompo tamin'ity alaka misy alina ity ohatrany ahoana tsika matetika rehefa hoe tsika izay be problema ka mbola tamindray koa izy nitondra ina dala aloha mandeha afany ary tsika izay anaovana azy fa mianatra amin'ny tompo ao anatiny iny mihitsy ny sainany ampandroso ny hafa fa ny tompony miara atsika. Mandroso antsika senao anjeny fahaenina hatramin'ny faha-1 indray zao no andao vakina zao ny soratra. Dia nakeo amin'ny Simona Petera Jesosy fa hoy Petera tamin'ny tompo, tompoko ianao fa nasany tongotro. Raha iso-tsaina tsara zany le izy ny mpianatra rehetra efa nandeha tamin'ny mpianatra sasany teo zany ny tompo dia tonga teo amin'ny Petera. Petera moa le sasa be iny dia Petera no niteny an'ilay zavatra tia ny mpianatra rehetra ho tenenina fa sasany zany teo gina daholo fa hoe ny tompo manasa ny tongotrotsika hoe fa i Petera amin'ilay sasa eny ny azy ny teneniny azy. Dia hoy Jesosy taminy nanao hoe izay ataoko anie tsy fantatro ankehitriny Petera efa ho fantatro rahatrizay. Hoy Petera taminy, fa hoy Petera taminy, sanatria raha nasa ny tongotro ianao Jesosy a. Dia hoy Jesosy namaly azy hoe raha tsy ho sasako ange ianao dia tsy manana anjara amiko Dia hoy indray Simona Petera taminy, ay Jesosy tsy mitongotro ahy fa tonga dia tiako mitana lohako sasa ho aby Hoy Jesosy taminy, izay efa nandro se tsy mila sasana afa-tsy mitongotra ihany fa efa madio avokoa. Ary anareo dia madio nefa tsy anareo rehetra fa fantany ilay efa madika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Inona ny zavatra raisitsika ao anatiny? Ny hevitra izany minga Petera hoe tsy tokony ho sasany tompo.
ia mety hoe sadaika hatri izy misaina hoe tompo io fa mety azontsika sotomina amin'ny lafiny amin'ny fiainantsika ankehitriny ihany koa mieritreritra hoe tsy dia maloto loatra io Jesosy velao fa tsy maninona mety azo saina loatra izay koa fa bon tsy nanaiky sasany Jesosy izy fa izao no tenenao tompo tsy manana anjara amin'ny tompony raha tsy ohatra ka dioviny. Ny olona manaiky dioviny Jesosy ihany no manana anjara aminy. Ny olona manaiky dioviny Jesosy ihany no manana anjara aminy. Raha tsy ho sasako ianao hoe Jesosy tamin'ny Petera dia tsy manana anjara aminy. Misy karazany anankiroa tsara. Hitantsika taratra eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, tenenin Jesosy hoe Petera ny teny zany Jesosy sao daholo ny rehetrarehetra fa te hanana anjara hoy ny Petera amin'io. Dia miteny ny tompo hoe ianao efa madio ka. Misy karazany roa ny fanadiovana. Misy antsoina hoe mandro dia misy no misasa ohatrantsika mihitsy. Ohatran'izay mihitsy koa miaraka amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Misy ny tamintsika vao nanaiky nandray an Jesosy. Jerentsika ingeo Titos toko 7 andiny 5 Titos toko 7 ary amin'ny andiny 5. Ty le karazana fanadiovana voalohany izay atao tompo amintsika. Manomboka amin'ny andiny 5 nivakiko aminao hoe fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famondram-po kosa ny namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanamasina. Ny dikany tsika rehefa le nateraka indray. Jaona toko 7 milaza an'izay raha tsy nateraka indray tsika tsy afaka miditra mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Le nateraka indray teneny Jaona toko 1 andiny 12 hoe nandray azy. Rehefa nandray an Jesosy tsika dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay tsika le nampandroana. Le tsika ny safidy hoe nino an Jesosy no fahasoavan'ny tompo. Fantaniana tsara mipetraka. Ianao ve zany efa nandalo an'izany fotoana izany? Fa zao le tantara miseho eto ny sakaiza 12 le mpianatra ny tompo nandritra ny 3 taona. Miaraka teo foana ireo. Fa lazain'ny tompo tsara eto hoe tsy madio avokoa nareo. Fantatry ny tompo tsara. Tsika sena mipetraka eto izao zany tsy fantatro mihitsy. Fantatry ny tompo hoe iza efa nandro dia iza mibola. Efa nanaiky nampandroany tompo veseke amin'ny fanontany an'izany tsara ihany hoe ndreo dia tonga ny varavaran'ny lanitra dia sahirantsika hoe way fa i Jodasy ane mpianatra ny tompo foana miaraka tamin'i Jesosy foana fa kay izy tsy manana anjara amin'ny tompo. Hébreux toko 10 andiny 10 sy ny toko sy ny andiny 7 manambara ny amin'ny fanatitra ray ihany nateriny Jesosy hanadiovana antsika. Ny Efesianina toko 5 ary amin'ny andiny 9 Efesianina toko 5 andiny 9 le tenan'ny tompo milaza hoe mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana ny tena. Hitanao misy zavatra anankiroa no ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Samihafa tanteraka. Ny fampitohy fa samihafa. Ny voalohany dia ny fahaterahana indray. Famonjeny izay. Izay nateraka indray, nanaiky nino an Jesosy ny asa-panavotana nataon'ny tompo dia voavonjy. Tsy makany amin'ny hafa be fa indrindra manana fiainana mandrakizay voavonjy. Fa tsy izay ihany ny fiainana kristianina tsy hatreo. Fa avy eo maninontsika tsy niakatra velona tany an-danitra satria ny asa faharoa ataon'Andriamanitra amintsika dia ny fanamasinana antsika. Ahatonga antsika hanahaka an Jesosy. Tian'Andriamanitra formena ao anatinao ny sarin'i Jesosy. Melasa tahaka an Jesosy tsika
vavolombelon'ny tompontsika amin'izay ariantsika rehetra. Zay le antsoina hoe fanamasina, ary izay ataon'Andriamanitra isan'andro amintsika. Zay le sasanitsika senao. Sasana dia mampiasa ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra mampiasa ny teny hanasana antsika, ampisehoana amintsika hoe hoay ary malotoka izy ary foko izany, ary maloto ohatran'ilay mpianatra eto efa madionareo ny tompo, tsy mila mandro tsony. Hitanao indraindray tsika rehefa miaraka amin'ny tompo dia mamerina amin'ny teny foantsika Jesosy androany raisiko ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako. Efa niraisinao izy tamin'ny 7 dia mbola raisinao ihany izy amin'ity 2024 ity. Atao mazava tsara ny famonjena indray mandeha izay dingan'indray mandeha amin'ny fiainantsika. Tsy mila raisina indroapolo amin'ny zato akory Jesosy, fa rehefa niraisintsika indray mandeha dia zanak'Andriamanitra tsika. Dia ny fandehan'ilay izy milatsaka ao anaty fotaka ohatran'ireny zaza miara-mamindry ireny, dia menjery dia sasana. Zay le fanasan'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra raisintsika ao anatin'izany, efa nanaiko ny diovin'i Jesosy ve ianao ty? Efa nanaiko ny diovin'i Jesosy ve? Efa nandalo an'izay fampandroan'i Jesosy antsika izay? Zay le nateraka indray ozy tsika teo efa nandalo an'izany mazava ve ny fiainanao? Ary isan'andro ve ianao dia manaiko sasany tompo, fa tsy manana anjara aminy antsika rehefa tsy manaiko sasany. Hitanao, tsy afaka miaraka mihitsy ny fiainana kristiana sy ny fiainam-pahotana. Azonao ve le tenin'ny tompo tamin'ny Petera milaza hoe tsy manana anjara amiko? Indraindray tsika voan'ilay aretiny tsy dia maninona ndra dia voly amin'ilay fiainana kristiana hoe sy ambany fahasoavantsika mandeha, tsy ho amindra fo eo ve ny tompo fitiavana izy etsetra, tena izay mihitsy ny tompo. Fa ny dikan'izany, ny dikany hoe mandeha ambany fahasoavantsika, tsy hoe milefitra amin'ny fahotana, milomano amin'ny fahotana, dia hoe tsy maninona izay tongotra kely maloto io, tsy maninona hoe tsy afaka miaraka ravako ny fiainana kristiana sy ny fiainam-pahotana. Mario tsara ho tenin'ny tompo io, tsy manana anjara amiko ianao raha tsy ho sasako. Raha mitenitsika hoe Jaona 1:1 hoe tsy manana ota isika, dia mandainga isika mamita tena. Andao tenenao tompo hatrany arak'ilay Salamo 5:30 iny, dinio hoe za Andriamanitra fantarina eritreritra. Rehefa misy zavatra tsy mety amin'ny fiainantsika dia andaontsika makeo amin'ny Jesosy, fa Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Jaona 1:7. Ny rany Jesosy ihany no manadio antsika amin'ny fahotana. Tsy ny fiezantsika manarona an'ilay izy, tsy ny fiezantsika hoe tsy nety nataoko izy dia mba ho any am-piangonana kely alohany nafanafaka an'izany fahotako izany. Tsy ohatr'izay, tsy amin'ny fandoavantsika didy be da be ny manarona ny fahotantsika, tsy amin'ny fiezantsika atao anaty baiboly ohatr'izay tsy misy hoe amin'ny testamenta vaovao tsy misy hoe manonitra izany tsika senao, tsisy an'izany eo, satria tsy afaka ny hanonitra ninninona mihitsy ianao. Tsy misy fanonerana ny fahotana ataontsika atao anatin'ity baiboly ity raha testamenta vaovao. Testamenta taloha misy an'izany fanatim-panonerana izany, fa efa nalohan'i Jesosy ilay izy. Dia ny dikany raha tsy mibebaka makeo amin'ny tompontsika, miaiko ny Jaona 1:1-8 rehefa miaika ny fahotantsika isika, izay ny ahafahantsika mahazo sitraka amin'izay fanadiovan'ny tompo izay. Miaika ny fahotantsika, matoky sy marina ny tompo, mamela ny heritritsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Efa nanaiko ny diovin'ny rany Jesosy, no diovin'ny Jesosy ianao. Mandroso amintsika sy ianao miverina any amin'ny Jaona teo indray tsika 7:20, vakiantsika ndraika ny 2:20 hatramin'ny 4:20. Rehefa voasasa ny tongony dia nandray ny lambany izy ka mipetraka indray, dia nanao taminy hoe fantatrareo va izay nataoko taminareo?
nareo nge manao anao hoe mpampianatra soa hoe marina mihitsy ny filazanareo fa zany tokoa koa raha zany tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo nareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina tokoa, marina dia marina tokoa ny andefy tsy lehibe no tompo naniraka no maniraka azy. Raha fantatrareo zany dia sambatrinareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra fa fantatra izay novidiko fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe izay homana ny mofoko no nanangana ny ombela tongony amely ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo raha tsy mbola toko zany mba hinonareo rehefa tonga fa izaho no izy. Faharoapolo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandray izay irava dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka. Inona ny zavatra resantsika sinao? Na mpianatra amin'ny mpianana Jesosy. Mianatra amin'ny tia ohatran'i Jesosy zany tsika eo anatin'ny tia. Na mpianatra amin'ny mpianana Jesosy tamina zavatra nataony, action tamin'ny zavatra nataony nampianarany. Ny fanekena nompon'ny hafa no maneho raha tompo sy mpampianatra ho antsika tokoa io Jesosy io. Le miteny an'le hoe tompo sy mpampianatra ne itenen'i Jesosy tsara. Nareo miteny anao hoe tompo sy mpampianatra ohatra antsika asianao mihitsy mianatra tenin'Andriamanitra lalandava dia tena ampianarin'ny tompo antsika dia mpampianatra anao tokoa ny tompo, tomponao izy. Tsy ny fitenenana an'izay maizy azy iny fa ny fanekena hanompo ny hafa. Zay no maneho hoe tena tompo sy mpampianatra tokoa anao ve io Jesosy io na tsy. Mario anao nge hoy aho taminao hoe tsisy andefy zany tao anatin'ity trano mindramotry zareo ty dia eo mpianatra zany ny feritreritra hoana zany zao fanasana tongotra. Tena sura mihitsy azo antoka be raha ny tompony teny hoe mba sasao kely ny tongotra zalahy mifandrovaka mihitsy zao zareo gamba nasa ny tongotra Jesosy any. Fa eo amin'izay ala le discussion eo amin'izay le ady hevitra hoe izy aloha amintsika reto ny tena hoany fa rehefa hifanasa ny tongotra amin'izay problema. Fa hoana moa zany hanasa ny tongotra nga sasao koa neny sasamy manasy ny azy zany ngamba mety sarotra ny nanasa ny tongotra ny tompo fa le any hafa tiako tsy piana any anatin'ny fotsika asianao tsara. Aty anatin'ny foko dia any amin'ny fonao fa ndikany hoe tirava. Ny hafa no imesurena azy, andrefesana azy, ny ataotsika amin'ny hafa. Le mity an'Andriamanitra nge Jaona voalohany toko faefatra no miteny an'izany. Tsy sarotra ngerisy no miteny hoe tiako ianao Andriamanitra. Dia tompoiko tena ezana be mihitsy dia anao fanomponan'ny tompo indray anao fanomponan'ny tompo. Tsy tena sarotra be da be loatra zany zay fa rehefa le ny hafa amin'izay ka ny hafa tafiditra ao anatiny reto maloto tongotra be reto, tafiditra ao anatiny misy hoe Jodasy zany, tafiditra ao anatiny isan-karazany ange reto mpianatra reto ohatran'ilay olona isan-karazany mety tompo amin'ny fiainantsika. Inona ny teboka ohatrany ahoana zany mitito ho an'i Jesosy teboka fahadimy zao tsika asianao. Zany mitito ho an'i Jesosy zany tsy tia amin'ny teny fotsiny fa tia amin'ny asa. Tsy tia amin'ny teny fotsiny fa tia amin'ny asa. Ny miteny hoe tikana hoe tsotra zany zay asa tsara be le hira tsara fa tia amin'ny asa. Ohatrany ahoana ny fiainantsika zay mahafinaritra be tsisy mahalala mihitsy ny fiainantsika rehefa miala eto se tsisy mahafantatra le film fa Jesosy mahafantatra mahita. Ohatrany ahoana moa zany se tia any an-trano raha ohatra ka alaina kely le olona any an-tranonareo any atao mijovavolombelona eto. Zay ny tena ahitana tsara ohatrany ahoana ny film raha ohatra ka ny zanak'isy ny tenena ohatrany ahoana dadanareo io. Ohatrany ahoana raha misianao io hoe
ohatrany ahoana madamanao io ry Ramsy azafady. Ina angano tenenindreo? Tsy haiko. Tsy tia miteny fotsiny fa tia miasa. Fa maninona ny maty ty? Mijiro nefa tsy tapaka. Teneny kely nge izy hiteny amin'ny asina vetivety. Fa maheno ihany ianao any aoriana any hoy aminao hoe tsy tia miteny fotsiny fa tia amin'ny asa. Teboka fahaenina zao tsika senao. Teboka fahaenina, tsy mifantoka mitsikera ny tongotra maloto ny hafa fa mirotsaka manao izay hanadiovana azy. Tsy mifantoka mitsikera ny tongotra maloto ny hafa fa mirotsaka. Gropy mandeha ho any jiro fa misy zavatra tsy mety ty ka. Mandeha ny jiro satria mandeha ny vidéo projecteur. Maty fotsiny le zavatra ty tsy fantatro hoe ino. Tsy mifantoka mitsikera ny tongotra maloto ny hafa fa mirotsaka manao izay hanadiovana azy. Motsy zany matetika ny zavatra miseho ny fiainantsika. Atsokely asina raha ohatra ka sahirana. Le zavatra miseho ny fiainantsika, zavatra tsy mety ny hafa foana ny hitatsika. Le tsikerany mandeha. Eny re, misy izay tongotra maloto izay. Fa ianao ve mirotsaka, inona amin'ny zavatra ataonao no manampy an'io olona io hanadiovany mba hahatonga anazy hadio, fa tsy mandeha amin'ny tsikera fotsiny tsika senao. Tsy mifantoka amin'ny tsikera ny tongotra maloto ny hafa fa mirotsaka manao izay hanadiovana azy. Andao mandroso ihany tsika senao any amin'ny andininy faha 120 hatramin'ny faha 920. Andininy faha 120 hatramin'ny faha 920. Zao ny soratra hoe rehefa nilaza an'izany Jesosy dia nangorohoro ny fanahiny ka nanambara hoe izy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika dia nifampijerijery ny mpianatra ka nieritreritra an'izay iray nolazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anilan'i Jesosy dia ilay tiany Jesosy. Simona Petera nanatsika azy ka nanao taminy hoe lazao izay izy. Ary raha mbola mipetraka tahaka izany izy dia niraika ao amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe tompoko, iza moa zany? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe ilay omeko ny sombokanina lemako noho izy ary rehefa nilema ny sombokanina dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanak' Simona Iskariota. Ina zavatra raisitsika senao anatin'izany? Eo amin'ilay andininy faha 120 aloha ny ahitantsika hoe nangorohoro ny fanahin'i Jesosy. So eritreretina hoe milamina be, tsisy maninona, ngamba maty le ordi dia maty ho azy koa ty tsy fantatro. Nangorohoro le fanahin'i Jesosy, tsy eritreretina hoe mandeha ho azy tamin'ny tompo. Ty teny hoe mangorohoro ty tena troublé izy amin'ny teny frantsay, tena fenorohoro tany anatin'ny tompo tany tena hoe mafy tamin'ny tompo. Mafy tamin'i Jesosy no hoe ny anankiray amin'ireo mpianany mamadika azy. Tena mafy taminy. Profim-pitiavana lehibe no nataon'i Jesosy teto. Andraso aloha ianao hitenenako any kolotsaina jiosy indray. Kolotsaina jiosy mila azonao tsara. Hitanao ty hoe manatsoboka ao anatina fety ohatran'izao. Fety mantsy io zany, fety fankalazana. Tsy hoe misakafo hariva tsotra fotsiny ndao mba hiare sakafo fa fankalazana ny Pasika ty nataony zareo ty. Dia ao anatina fotoana manokana ohatr'izao ao anatin'ny fanajana,
ny olona manan-kaja indrindra ao anatin'ilay fotoana no omena sombona mofo, fanajana le olona manan-kaja indrindra zany le hoe le manan-kely ao anaty rano le izy dia omena le izy. Hitanao ohatrany renitsika manao hoe tsinitsinina dia le olona le manao rehefa le mifandona very ka le olona manan-kaja no anaovana azy. Zay ity zavatra nataon'ny Tompo tamin'ny Jodasy ity. Porofom-pitiavana lehibe nanomezan'i Jesosy ny sombo-kanina ho an'i Jodasy. Tsy hoe fotsiny hoe nomeny. Ary ty aloha tsy fantatro daholo na hevitra ny anatin'ny saiko ty mandinika an'le plasin'ny zareo, le toerany zareo teto. Mety hoe teto ampovoany teto zao ny Tompo dia i Jaona no mety tao ankavanana na tao ankaviany ilay tiany Jesosy, ilay teneniny eto foana Jaona io. I Petera mety tany akaikikaiky ny Jaona tany dia le manontany an'i Jesosy hoe le teny an'i Jaona hoe anontany hoe izy zany. Zay zany i Petera zay manontany iza hoy zany amadika zany. Angamba minany anaty sain'i Petera hoe raha fantany zany ataony mahalala azy tsara. Ataoko zany raha ohatra ka te hamelimeliny Tompo eo. Dia i Jesosy mety Jaona zany teo akaikin'i Jesosy satria afaka niankina tamin'ny tratra ny Jaona nanontany anazy hoe izy zany Tompo. Ary tarafitsika any amin'ny dasony hoe tsy asehoko anao hoe daso aloha mbola tsy antsika fa rehefa avy eo teneniko anao io. Fa hitanao ity Jodasy ity mety tena teo akaiky, mety akaviana akavanan'i Jesosy, akaiky an'i Jesosy kely mihitsy izy. Tahaka ny tena olona teo akaiky teo satria nomeny Jesosy anazy ilay sobo-mofo. Dia ny filazantsara any Matio angamba izay no manambara hoe nanontany an'i Jesosy mantsy Jodasy, nanontany moramora hoe za ve zany Tompo? Dia hoy Jesosy hoe voalazanao. Dia izay Jodasy no nandeha nivoaka. Misy resaka moramora nandeha tao izay tsy hen'ny mpianatra. Izay tiako hitanao tsara zany ny toerana nametrahan'i Jesosy an'ity Jodasy ity tao anatiny. Miditra amin'ny teboka fahafito mantsy zany tsika senao zao. Teboka fahafito tsika ohatry ny ahoana zany hoe mitito an'i Jesosy vonona hiaritra na tena mety hampahory azy le mitian'le hafa. Vonona hiaritra. Tsy hoe moramora tamin'i Jesosy fa nangororo ny tany anatin'ny tany, nangororo ny fanahy, mipatrapatraka rehefa ny amin'ny Getsemane izy tena herinao mihitsy hoe mipatrapatraka ilay fahoriany fijaliany. Fa eto le fanahy mangororo satria maheno hoe ty akaiky aty dia mamadika any. Ohatry ny ahoana le mity ohatran'i Jesosy vonona hiaritra ny tena vonona hiaritra na tena mety hampahory azy ilay izy. Vonona makafy mankatoan'i Jesosy na dia mifaty azy. Teboka fahavalontsika senao mandresy ny ratsy amin'ny fanaova-tsoa izany mity tahaka an'i Jesosy zany. Tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra io tsy hoe navoaka an'i Jesosy no Jodasy vao nisasana ny tongotry ny mpianany, fa naseho an'i Jesosy tamin'ny Jodasy tsara, ny sasana ny tongotry Jodasy. Nomeny an'i Jodasy le sombo-mofo mari-panajana ambony zany ho an'i Jiosy. Hatramin'ny farany risea dia nomeny Jesosy fahafahana ny hibebaka ity Jodasy ty, miporofony zay le antompo zay ty hatramin'ny farany, mandresy ny ratsy amin'ny fanaova-tsoa izany ty tahaka an'i Jesosy zany. Romana 4:20 andininy 20 sy ny faraika 20 raha nona ny fahavalonao meo hanina izy. Raha mangetaheta dia omeo rano izy hosotroany. Fa raha manao an'izany ianao manambatra vaina voadohany aza mety ho resy ny ratsy ianao fa resy monsoa ny ratsy. Mianatra amin'ity tahaka an'i Jesosy tsika senao mandresy ny ratsy amin'ny fanaova-tsoa. Mamarana azy tsika mbola tsy tena any amin'ny farany tanteraka
fa eo amin'ny 7 hatramin'ny 7 zao tsika kay. Ary manaraka izany no nidiran'ny Satana tao amin'ny Jodasy. Dia hoy Jesosy taminy hoe zay ataonao dia ataovy faingana. Fa tsy misy tamin'izay mipetraka nina nanalala ny antony nilazany izany taminy. Fa natao sasany hoe satria nga Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe vidino zavatra ilayntsika amin'ny andro firavoravoana, na mba hoe anome zavatra ho an'ny malahelo. Izany zany no tany an-tsain'ny mpianatra tamin'io, fa tsisy nahalala mihitsy hoe inona ary ty zavatra iseho ty. Ary rehefa nandray ny sombokanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay, ary rehefa alina ny andro. Ay, any amin'ny Matthieu 4:20, anjeny 5:20 no ahitantsika an'izay teny izay le Jodasy nampitany an' Jesosy. Matthieu 4:20 anjeny 5:20 hoe Jodasy izay namadika azy dia namalika nanao taminy hoe zava zany ny raby eo. Dia hoy Jesosy taminy, voalazanao. Ina ny resantsika? Lazainy Jesosy tamin'ny Jodasy tsara. Nataony Jesosy fantatry Jodasy tsara hoe fantany fahamadika azy izy. Manome chance ny Jodasy ny tompo hibebahany Jodasy. Mila hitantsika tsara zany, fa tsy hoe akory hoe ay ny tantara dia efa voasoratra mihitsy nga Jodasy hoe izy mihitsy ilay anina dia izay. Fa hatramin'ny farany nomeny tompo an'izay fahafahana hibebaka izay izy nampisehoan'ny fitiavany. Fa izao havako, namono varavarana midanadana ho an'ny Satana ny fandavan'ny Jodasy ny fitiavan'i Jesosy. Namono varavarana midanadana ho an'ny Satana ny fandavan'ny Jodasy an'ilay antso-pitiavan'i Jesosy. Nanomboka tany amin'ny fifidianana ny Jodasy tato amin'ity efitra ambony ity, fanasana ny tongony, fanomezana azy an'ilay sombina sakafo mofo kely. Zany rehetra zany antso-pitiavana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny olana no laviny Jodasy. Anika tena nanomokatra varavarana tamin'ny devoly hifehy tanteraka any Jodasy. Fantatrao moa? Eo amin'ilay anjeny 70 ny laza hoe nivoaka niaraka tamin'izay izy ary rehefa alina ny andro. Io ny alina farany nahaveloman'ny Jodasy koa. Ary tonga dia alina tsy nahita mazava itson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 ts
fa satria nandà ny antsom-pitiavan'i Jesosy. Mampieritreritra antsika lalina dia lalina zany a. Mampieritreritra antsika senao lalina dia lalina, isaina hoe aritsika senao ataontsika hoana ny fitiavan'ny tompo atsika. Tandremo ravako ho very mandrakizay ke zay mini mandà ny fitiavan'i Jesosy. Very mandrakizay zay mini mandà ny fitiavan'i Jesosy. Maso mandidy Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra tsara ny filma rehetra iseho, fantany hoe zao no ataon'ity Jodasy ty. Fa zao aty amin'ny première étage, amin'ny fiainantsika, amin'ny maha-olonantsika, tena tompona andraikitra zato isan-jato i Jodasy, nanome fitoerana ho an'ny devoly. Tsy teny fotsiny mantsika zany hoe dia zay mantsy ny anjaran'ny Jodasy. Ny safidiny nandeha tao, teny japy-tray fotsiny devoly. Ho very mandrakizay tsika, raha vao nini mandà ny fitiavan'i Jesosy. Andiny faraiky amin'ny telopolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ahoana ilay tenan'ny tompo ato. Tamin'izay no ny efa nivoaka izy dia hoy Jesosy, ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany, eny ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anako, vetivety foana nitoerako aminareo. Hitady anareo, ary araka izay voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako tsy azonareo aleha dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo, ny mba hifankatiavanareo kosa.
Izany mahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo. Anjeny faraiky amin'ny telopolo hatramin'ny telo amin'ny telopolo aloha jerentsika inona tantarany tompo miverimberina eo amin'ilay raiky amin'ny telopolo sy roa amin'ny telopolo ny hoe ankalazaina. Ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ankalazaina eo amin'Andriamanitra, ankalazaina. Inona ny hevitra? Milaza ampianatra mikasika ny azo fijaliana Jesosy. Mampiseho amin'izareo hoe izao ilay iseho raha olona, izao ry mpianatra, izao rakizy no iseho. Ny azo fijaliana raha avako dia fotoana sy toeran'ny fisandratan'ny voninahitran'Andriamanitra. Fa tsy hoe toeran'ny faharesena koa. Fotoanany fisandratan'ny voninahitran'Andriamanitra. Anehoan'Andriamanitra hoe tena tia. Teo no pirofo faratapony indrindra ny antsoina hoe tena fitiavana ny azo fijaliana. Teo no nandresy ny tena fitiavana. Ny devoly ny eritreritra hoe zay maty tany amin'izay ty hoe messi ty tsy azo ny asaina. Fa teo ny fandresena. Ny azo fijaliana ny fotoana ny fisandratan'ny voninahitran'Andriamanitra sy ny toeran'ny fisandratan'izay voninahitran'Andriamanitra izay. Ary izay no mila toe-tsaina nanantsika senao koa. Rehefa tenenin'ny tompo hoe tsy azo ekenao mpianatry ny tompontsika senao raha tsy mitondra ny azo fijaliantsika. Misaina an'izay. Rehefa maty amin'ny tenantsika isika dia izao tontolo izao nanofontsika hiteny hoe resy beky itsika amin'izana, resy be hoe tsy mihevitra neny olona, tsy mihevitra neny tena ve fa neny hafa resy. Eo no mandresy ny tena fitiavana. Ny saina ny hafa. Izany ny nataon'i Jesosy ho antsika senao. Eo avakiko taminao toy andiny efatra amin'ny telopolo sy dimy amin'ny telopolo. Ny tena ny tompo hoe didy vaovao no omeko anareo. Fa inona moa ilay didy taloha e? Didy taloha hitantsika any amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo iny. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao. Izany ilay didy. Andrasoloka. Tiavany namanao tahaka ny tenanao, izay ny ao anatin'io Levitikosy. Aleo veriko vakiana aminao mihitsy. Sivy ambin'ny folo andiny dimy ambin'ny folo. Aza manao andiny fahavalo ambin'ny folo. Aza mamaly ratsy na manao lopo amin'izay iray firenena aminao, fa tiavany namanao tahaka ny tenanao izany Jehovah. Izay ilay didy taloha. Fa maninona ny atao hoe didy taloha iny dia tia atao hoe didy vaovao. Didy teo aloha iny mity ny olona rehetra toy ny tena. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tahaka ny fitiavantsika ny tenantsika no hitiavana ny hafa. Izay ny fenitra hitiavana ny olona rehetra. Dia hoy ny tompo hoe miakatra ambony izao ny lenta, niveau. Tsy izay fotsiny tsony. Fa didy vaovao. Mitovy ihany angela izy mifankatiava didy vaovao ny ameko anareo dia mba hifankatiavanareo. Fa hoy izy hoe mity an'ilay rahalahy, mity ny olona mpiara-mino amintsika ataony makristianina antsika miaraka toy ny tiavan'i Jesosy azy ireo. Toy ny tiavan'i Jesosy atsika. Izay zany izao ny fenitra vaovao. Ny fenitra tsy eo amin'ilay hoe mijanona eo amin'ilay hoe tia ny hafa tahaka ny tenantsika fotsiny. Fa mity tahaka ny tiavan'i Jesosy atsika. Izay no fenitra vaovao. Tahaka ny tiavan'i Jesosy atsika. Izay mampatenena ny hoe didy vaovao. Efa henonao foana izany sera. Efa itsika senao tsy hejery mihitsy. Fa averin'ny tompo amintsika. Izany ve ny fenitra ny fitiavanao? Indraindray tsika senao mionina fotsiny rehefa efa tsy ataoko aminy izay tsy tiako ataoko amin'ny tenako. Efa ohatran'ny tsara izay. Fa tsy izay ny olona amin'izao tontolo izao dia ohatran'izay fotsiny. Fa tia ny tompontsika andeha lavitra kokoa noho izany. Tian'ilay olona hafa toy ny tiavan'i Jesosy antsika. Mamarana azy tsika eo amin'ny andiny fahaenina amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Izao ilay teny ao. Hoy Simona Petera tamin'i Jesosy, tompoko, fa akaiza moa izany ianao ty? Dia Jesosy namaly hoe izay aleako dia tsy azonao anarahana ankehitriny.
fanaraka ihany ianao rahatrizay. Dia ho Petera taminy, tompoko, fa maninona tsy mahazo manaraka anao ankehitriny? Nagneko aza angery Jesosy ka afoko noho ny aminao e. Jesosy namaly hoe ny ainao va afoinao noho ny amiko? Mety mipôzy kely mihitsy angamba teo ny tompo, ny ainao afoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa nga Petero, tsy mbola isy akoho aneny mandram-pandahanao ahy. Telo. Ny zavatra hitantsika, mahafana fo ty Petera tsika. Mahafana fo an'ny tompo izy, fa tao anatin'ny fihetsempony izy ny nahafana fo an'ny tompo. Mahafana fo an'ny tompo tao anatin'ny fihetsempony. Nefa izy handahan'i Jesosy. Nahafana fo tao anatin'ny fihetsempony Petera, nefa handahan'i Jesosy. Raisitsika ao anatin'izay ny teboka anankiroa farany. Satria taminao hoe misy teboka telo raisitsika ao anatin'ity teboka folo ao anatin'ity jaonatony fahatelo ambin'ny folo ty hianarantsika mitito an'i Jesosy. Teboka fahasivy rava. Ny fitiavan'i Jesosy mahafoy ny ainy, izay no fenitry ny fitiavantsika izany. Le hoe mity ny hafa tahaka ny fankatiava tahaka ny tiavako anareo. Nanome fenitra vaovao Jesosy rehefa hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Manome fenitra vaovao antsika. Ny fitiavan'i Jesosy mahafoy ny ainy ho an'ny hafa, izay ny fenitry ny fitiavana. Ary ny zavatra farany, teboka fahafolo farany, ohatry ny ahoana zany mitito an'i Jesosy zany, tsy matoky ny fihetsepo ravako. Jesosy tsy matoky ny fihetsepo nga Petera. Ianao koa aza matoky ny fihetseponao. Taky ninona ianao rehefa mandray tenin'Andriamanitra ohatrao dia ohatran'ny mafanafana fo be mihitsy. Ataoko an'izao mihitsy dia ataoko an'izao mihitsy. Tsy fihetsepony antonan'ny tompo zany. Nity tahaka amin'i Jesosy zany, tsy matoky ny fihetsepo zany, tsy matoky ny fihetsepon'ny olona koa e. Indraindray zany angeny mampatonga antsika midona amin'ny rindrina foana e. Satria tamin'iny fotoana iny dia be je t'aime be mihitsy ilay olona. Tiako ianao e, zao. Avy eo ianao diso fanantenana velona be. Satria matoky ny fihetsepo. Fa ahoana le lazain'i Jesosy, izy ilay mahafantatra ny zavatra rehetra, mahafantany tsy matoky ny fihetsepon'ny Petera izy. Fa hoy tsara izy tamin'ny Petera hoe zangy efa mivavaka ho anao mba Satana efa mikoroka anao ty mivavaka ho anao tafaverina tsara ianao dia ampahiresinao ndraindrananao. Tsy mifantoka any amin'ny fihetsepo zany nity tahaka an'i Jesosy zany, fa fanapahan-kevitra zany ao anatin'ny fo ao, mity amin'ilay fitiavana agape hitiavantsika ny hafa. Izay ravako ny teboka folo fandao andika eo anatrehany tompontsika. Ohatrany ahoana daholo zany ny ataontsika senao inona ny mila ivelarantsika, inona ny mila ifonantsika amin'ny tompo hoe tena tsy any mihitsy ary tompo. Inona ny mila hatsaraitsika fa satria efa mety tena efa ataontsika tokoa. Iza ny olona tia ny tompo ho kasihany amin'ny alàna ny fitiavana avy any aminao rehefa mialina. Tavivavaka. Andriamanitra ray makasitraka anao mianaran'i Jesosy zay. Namelany jaune tena hoe nanome antsindry mandry ho an'ny jaune. Nanoratra nyity jaune andoko fahatelo ambin'ny folo ty arena be ho anay. Afanay mahita ny fonao Jesosy. Ilay fonao tena tian'ny mpianatra ao. Dia tena tianay koa. Ary tiany ianao hatramin'ny farany ianao dia misaotra Jesosy fa amin'ity androany ity maka antoka tsara izay rehetrarehetra. Miasafana masina anatinay raha mbola misy tsy manana antoka hoe anao zahay amin'ity an'ity dia kasihanao manokana. Mba handray an'izay fanavotana nataonao izay dia mazava fa efa nosasana nampandronao tamin'ilay fanasany fiterana indray. Mba tsisy ane tompo amin'izany hoe mpiaindrandreo vaovao maso dia hoe tavela tsy ho voavonjy fa kay varimbariana dia mitovitovy tamin'ny Jodasy tao fotsiny ihany.
Jesosy te ho isany anana anjara aminao zahay. Mifona aminao zahay fa misy fotoana ampiarahanay ny fiainam-pahotana sy ny fiainana kristiana. Tsy manao an'izany intsony zahay. Fa voarainay tsara fa haimondranao na latsakao anasananay, anadiovana anay. Dia tao amin'ny tsirairay hiaiky mazava eo ampelantananao eo anatrehanao hoe ty le teboka ty tompo maloto ty fasasao. Misaotra Jesosy fa ampondranao. Manadio anay. Misaotra tompo mampianatra anay. Fa ny fitiavanao dia pofonao amin'ny fanetretena. Ary tsy afaka atao hoe ty mihitsy akory zahay rehefa tsy manetry teny. Jesosy le miteny an'izany angery tompo ka hainay be mihitsy. Fa le manao ohatranao indraindray resy ambony any zahay. Tompo miasa ao anatinay. Atonga anay tena afaka midina ambany tsara mba hiakara ny hafa. Ary fantatray fa tsy maharesy anay koa izany. Satria fantatray ny mahizazy anay ao aminao. Misaotra Jesosy fa ampianarinao zahay. Ampianarinao hity tahaka anao le mahafony aina mihitsy. Fa tsy le amin'izay metimety aminay fotsiny. Misaotra tompo fa tsy amin'ny lela fotsiny intsony izay no ty. Dia samy misainany le olona nomenao anay rehetrarehetra zay. Misaotra tamin'ny olona, misaotra amin'ny olona omenao. Ho ao an-trano ho ao anatin'ny sampana misy aminay, ny am-piangonana, ho ao amin'ny ray kilasy aminay, amin'ny toeram-piasana. Moa olona nomenao anay daholo ireo dia ampianarinao hity andreo izany zahay. Mitiana dia tsy mendrika ho tiavina ary ilay olona. Jesosy ary-tsay aty aminay ary. Izay fitiavanao izay. Ilay fananao masina mihitsy ny androtsaka ny fitiavanao aty anatinay. Atonga anay havitany sady. Dia tena hoe mity amin'ny asa fa tsy amin'ny teny fotsiny. Mandresy ny ratsy amin'ny tsara. Milanao amin'n'itsy manampy anay amin'izany tompo. Miasa tsy anatinay. Misaotra tompo fa misy ainga vaovao indray ampianarinao anay. Dia hitombo amin'izany mity ny hafa. Maka tonoteninao zahay maka tonoteninao. Vonona miaritra na dia mifady azy satria fantatray fa rehefa manana anao kesay tsy matiavaka velively na raovinana. Dia raha ianao tompo mody zay rehefa avy eo dia miara-mody aminay ianao. Mahita ny fiainanay tsirairay avy ianao dia mandray an-tanana ianao ny olana samy hafa rehetra. Maneho ny voninahitra ao anatin'io ianao manatanjaka ny reraka ianao tompotonomboka amin'ny anaranao izany zao. Manasitrana ny marary rehetra ianao. Manafaka izay rehetra mety mbola voageja ny zavatra na inona na inona ianao. Jesosy mitaridalana ianao. Amin'izay rehetra mila fanany fahendrena fenonao. Amin'izay fanapa-kevitra mila raisiny fenony fahendrenao. Jesosy miasa amin'ny fiainanay rehetra milanao zahay. Fifalianao ny fiarovana mafy anay mandeha mody dia ataonay amin'ny anaranao mivavaka. Amen. Amen. Eny avy. Misaotra ny tompony amin'izay nahafahantsika niaraka teo dia tohizantsika trano izay amin'ny tompo 440 indray hidirantsika amin'ny herin'ny anio raha sitrapony tompo. Mety mihitsy raha ohatra ka efa vakivakianao mamerina tsara ny tompo 740 ianao fa mandeha ao anatin'io tsika hatramin'ny alohan'ny herinandro masina. Fiadanà tompo aminao ravako.